vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandehandeha izy mba nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofian'ny fifaliana no iarabako atsika andray eto Antananarivo sy ny manodidina zay mbola anazavazavako misy kokoa ireo fotopampianarana ara-baiboly izay alalatsika foana ny hoe inona ny tena planin'Andriamanitra inona ny tena voalazany baiboly dia zay no ianaratsika anio no livavakantsika ngataka manokana ny fitarian'ny fanahy masina ampianatra antsika sy taridalana antsika amin'ity fotoana ny mahafinaritra ity hivavakantsika misaotra indrindra tompony ny fitahinao sy ny fahasoavanao raha manana izao fotoana lehibe izao izay andrenisanay hiainonay ny afatrao sy ny teninao mitenena Jehova fa avonina iaino izay mpanomponao mampianaranay ny lalanao mampianaranay ny sitraponao ary tario amin'ny lalana tokony tariana anazy tompo malalako makasitraka indrindra tompo zay masina ho ianao dia oka mbola iamasina trany ary zay marina oka mbola iamarina trany ary dia mino fa ho tonga ho amin'izany ny tanjony ity fandarana ity misaotra tompo amen Romanina toko fahenina Romanina toko fahenina vakiko eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny faefatra ambin'ny folo no vakiko ny fahafahany mino an'i Kristy amin'ny herin'ny ota sy ny fanamasinana azy ny fahafahany mino an'i Kristy amin'ny herin'ny ota ary ny fanamasinana azy inona ary no lazaintsika mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana sanatria izany ataontsika zay efa maty amin'ny ota ahoana no ho velona amin'ny ihany tsy fantarareo fa na iza isika no efa natao batisa ho ao amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaky ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty amin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany ihany koa amin'ny fitsanganany fa fantatsika fa nitoetrantsika taloha dia niara-nomboana tamin'ny hanimbanany tena ny ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony fa izay efa maty dia afaka tamin'ny ota andiny favalo fa raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesany fa amin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy ary ioka ho tahaka izany koa ianareo ka ny tenanareo dia ataovy ho maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy koa aza vela ny ota no anjaka amin'ny tenanareo mety maty hanarahanareo ny filana ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadin'ny tsy fahamarinana fa toloro ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona ary ny momba ny tenanareo ho fiadin'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra fa ny ota tsy hanan-kery aminareo fa tsy mba ambanin'ny lalàna ianareo fa ambanin'ny fahasoavana ampianatra atsika androany makasika an'izany hoe ahoana zany ambanin'ny fahasoavana
fa tsy ambaniny lalàna. Zany no zavatra ianarantsika anio. Eto ny ten'Andriamanitra dia mampianatra iverenako na izy eo amin'ny andininy voalohany. Inona ary no lazaintsika mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika mitombony ny fahasoavana. Sanatria zany ataontsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona aminy ihany. Ataontsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana ozy izy no mbola velona aminy ihany. Andininy fahatelo. Tsy fatarareva fa na iza isika no efa natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niaraka ny nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho taky nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Eto dia misy tenin'Andriamanitra ohatr'izao miresaka ny Baiboly hoe koa niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho taky nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Misy zavatra ampifandraisin'Andriamanitra eto ry havana, ny batisa sy ny fiainam-baovao. Inona moa le fiainam-baovao? Ny fiainam-baovao zany dia fiainana tsy misy fahotana intsony. Nandresy fahotana, nandresy ny adalàna, nandresy ny fahazaran'ny ratsy, manana fiainana masina, manana fiainana madio. Zany hoe tena fiainana mitovy tanteraka mihitsy amin'Andriamanitra. Ahoana ny ananana an'izany fiainana madio, fiainana tsisy ota, fiainana misy fahamasinana izany? Ahoana ny ananana an'izany? Nomen'ny Baiboly ny andin-tsoratra masina eto hoe koa niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana itsika. Niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana itsika mba ho taky nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no hananganana antsika ihany koa ho amin'ny fiainam-baovao. Ny batisa dia tandindona fahafatesana. Zay no anoharan'ny Baiboly ato hoe niara-nalevina tamin'ny batisa itsika. Zany hoe ny olona atao batisa dia olona maty ary alevina. Averiko, ny olona zay atao batisa dia voalohany aloha olona maty ary alevina. Ny batisa dia fandevenana. Ary inona le alevina? Le alevina dia tsy inona akory fa le fahotana, fahazaran'ny ratsy, lay adalàna, le filana ranofo, le fiainana ratsy rehetrarehetra teo aloha dia alevina. Rehefa mandevina isika dia ny apasana ny mandevina. Ary ny eto entre parenthèse kely fanamariana kely. Ary rehefa mandevina ny olona dia tsy ny lohany fotsiny totofana, tsy ny vatany fotsiny totofana, fa ny tena ny ray manontolo mihitsy ny totofana ao anaty tany, ary dia totofana ao mihitsy. Eto manome fanamariana kely zany no mahatonga ny hoe rehefa manao batisa ry havana dia tsy ao am-piangonana, satria ao am-piangonana tsy fandevenana fahotana, fa any anatina renirano. Dia entin'iny renirano iny midina makany dia mivarina any an-dranomasina any ny fahotan'le olona. Zay tandindona ara-panahy mihitsy zany zay. Ary rehefa manao batisa dia tsy ny loha fotsiny, tsy ny tapon-doha kely fotsiny ny lemana, satria tsy misy olona mandevina zany ka hoe ny lohany fotsiny totofana tany, fa ny vatana iray manontolo mihitsy no aletika any anaty tany. Dia izany no mahatonga ny batisa ny hoe rehefa manao batisa dia ny vatana iray manontolo mihitsy no aletika ao anaty rano, aletika ao anaty rano tandindona fandevenana. Dia mitsangana le olona dia lena daholo ny vatany iray manontolo, dia entin'le rano any ny fahotana rehetrarehetra. Zay mihitsy ny tandindon'le batisa. Dia iny le olona mitsangana amin'ny fiainam-baovao. Ka tsy dia tena ao anaty Baiboly loatra le hoe manao batisa. Misy karazana batisa ny olona moa tondrahana rano amin'sio le olona, ohatrany tsy dia tena ao anaty Baiboly zay. Ny an'ny batisa ny sasany ray atao anatina le manakely eto, ny an'ny sasany ray tondrahana rano amin'zinga mihitsy ao, fa ny tena fandevenana dia ny vatana ray manontolo no alevina.
zay le fitandindon'ny ten'Andriamanitra eto hoe koa niarana levona tam batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba tahaka nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra indray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao tena hoe fandevenana mihitsy ny firesan'ny baiboly ny batisa eto. Zany no mahatonga antsika rehefa manao batisa dia any anaty ranobe, any anaty ranobe no manao batisa fa tsy rano kely ary tsy ao am-piangonana fa tena hoe any ivelan'ny fiangonana mihitsy, any ivelan'ny fiangonana mihitsy satria tsy misy olona mandevona ka ao anaty trano ihany ianao no alevona, tsisy olona mandevona dia ao anaty trano fa any ivelan'ny tanàna no ataony fandevenana. Zany natonga Jesosy teny amoron'ny Jordana no nataony fandevenana ny batisan'i Jesosy teny amoron'ny Jordana, ry Jaona mpanao batisa teny amin'ny Jordana nanao batisa, ry Filipo tany anaty rano natao batisa, ny reo apôstôly reo tany anaty rano be daholy satria fandevenana le izy. Zay zany aloha no fandresendaro ty fa za tsy mitsara, za tsy miteny hoe diso. Zay no mahatonga antsika tsy manao batistera hoe batistera ny atao am-piangonana dia atao mipilipitra ny batistera dia ao ny olona no anina fa tsika zao herina sabotsy namena eny tena hoe nisy renirano mihitsy namboarina mifandray amin'ny renirano eny sabotsy heriny dia tena any anaty renirano mihitsy ivelan'ny tanàna mihitsy no anaovana ny ranony batisa. Ataovy aleloia zany. Zay le izy. Zay zany le endrika ivelany zay. Fa raha idirako amin'izay momba an'le fahotana dia izao. Iza ny olona atao batisa? Ny olona atao batisa dia ireo olona efa matiny amin'ny ota. Matiny amin'ny ota. Matsiaro izy efa tena hoe maty tanteraka ny fahotana tao anatiny. Levona zay zany ny atao rehefa manao batisa. Atao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia zao nivaky ny teny. Asan'ny apôstôly toko faharoa ary raha nandre andiny fafito amby telopolo ary raha nandre zany ny olona dia voatsindro natao am-pony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly aminay ry rahalahy inona no ataonay ary hoy Petera tamin'ny mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ianareo rehetra mba azahoana famelana ny helokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia fanahy masina. Ny zavatra voalohany nataon'ny Petera teto dia mibeba ialao ny fahotana dia eo foana no mahatonga anale miteny hoe zay ny mahazava-dehibe mihitsy tompoko le asan'ny fanahy masina. Zay le asan'ny fanahy masina. Le herin'ny fanahy masina io no mahatonga n'ilay olona hoe rehefa ratsoriko dia hoe tomma le olona aloha iainy toroteny hiditra anatin'ny fiangonana maheny toroteny mahery vaky manolo teny eny ampilipitra le olona eo ampilipitra eo le olona dia efa mandray ny fanahy masina sahady. Tsy voatery miteny amin'ny teny tsy fantatra le olona, mety hiteny amin'ny teny tsy fantatra izy nefa tsy voatery koa hiteny amin'ny teny tsy voatery izy hiteny amin'ny teny tsy fantatra fa eo izy eo amin'le fanolora-tena iny dia manomboka misy herin'Andriamanitra midina ao anatiny. Dia le herin'Andriamanitra midina ao anatiny iny mahatonga azy efa afaka sahady amin'ny toka, afaka sahady amin'ny sigara, afaka sahady amin'ny rongony, afaka sahady amin'ny fijangajangana. Be da be ny lehilahy sy vehivavy tsapako amin'izany. Vao nanomboka ny vavaka herinandro dia nanomboka tsy tia paraka tsony ny vavany, tsy tia toka tsony ny vavany, tsy tia sigara tsony ny vavany, tonga dia niala ho azy amin'ny fijangajangana, lasa nalemy fanahy, lasa tonga dia arakaraky ny andehanany tonga ny tapabolana dia miatsara lay miova miamitombo amin'ny fahamasinana le olona. Tonga ny ray volana dia miamitombo ihany le fahamasinany, dia miamitombo ihany dia afaka roa volana miamitombo ihany. Dia arakaraky ny tombon'ilay andro sy lay fotoana dia miamasina lay olona. Dia lay ota fototra namatotra azy, lay ota fototra tena nangeja azy toy ny ohatra fijangajangana, lainga, teny ratsy, le zavatra be da be tena hoe namatora ny devoly azy ao anatin'ireo andro maromaro vitsivitsy ireo dia manomboka afaka ao aminy satria le fanahy masina mihitsy nefa manomboka miasa ao anatin'le rahalahy, ao anatin'le vehivavy dia miova ny fitondran-tenany, miova ny fiteniny, miova ny firesany, miova ny zavatra rehetrarehetra ataony, ny toetrany miova, ny efa manomboka afaka daholo dia gaga ny olona hoe fa ngahy lahy lasa mivavaka, to lasa malemy fanahy kely, to lasa ana fa dia tena hitao nandray an'i Jesosy le olona.
eo amin'izay zany rehefa tena nibebaka nan'olo tena ho an' Jesosy eo izy no mitsofoka amin'ilay atao hoe batisany fibebahana, batisany fibebahana. Ary nitsindriny ny baiboly tsara eto amin'ny 2:4 Romanina 2:4 manao hoe koa ary niarana levona tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho takana nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry indray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Raha vao vita batisa zany le olona avy ao anaty rano de mitsangana amin'ny fiainam-baovao. Ataovy amainina mitsangana amin'ny fiainam-baovao. Inona le hoe mitsangana amin'ny fiainam-baovao? Le fahotana efa maty, laisgara, rongony, teny ratsy, fampirafesana, fijangajanga, halatra, toetra ratsy, fiainany ratsy, fitondratena ratsy, efa maty amin'iny izy maty. Fa inona le batisa? Le batisa amin'izay le andro mpandevenana, satria ny olona rehefa maty tsy maintsy aleviny. De iny le andro amin'ny batisa iny zany le olona, satria izy efa maty tamin'ireo toetra ratsy reo, maty tamin'ireo adalany reo, maty tamin'ny fitondratena, de iny le daty mpandevenana. Zay le batisa mila takatsika tsara. Ny batisa tsy manafaka fahotana, fa ny fanahy masina ny rahan' Jesosy, ny tenin'Andriamanitra no manafaka ny olona, ny vavaka no manafaka ny olona anatin'ny fahotana. Fa ny batisa fandevenana, mariky ny fandevenana. Ary iny izy ilay alevina iny le olona efa voatototra ao de tsy mitsangana intsony, tsy mitsangana intsony. Ka le fahotana iny zany rehefa afaka tanteraka le olona de alevina amin'izay mitsangana eo zany le olona vita batisa. De iny amin'izay izy fiainam-baovao. Inona ny dika le fiainam-baovao? Le fiainam-baovao io zany de tsy ilay heritina talohantsony, tsy ilay benoa talohantsony, fa iny le hoe nateraka indray ao amin'ny Jaonina 4:7 hoe nateraka ny rano sy ny fanahy, nateraka indray le olona, nateraka indray le olona. Ka tsy isy tsony le fiainany teo aloha, tsy nisy tsony le fijangajangana teo aloha, fa efa miaina amina fiainam-baovao ilay olona amin'izay fotoana izay, tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty. Ary no tsindrin'ny baiboly eo amin'ny 5 toizatsika fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika de ho taka izany koa ny amin'ny fitsanganany. Fa fatatsika fa nitoetratsika taloha de niara-nombohana tamin'ny hanimbanany tena ny ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony, fa izay efa maty de afaka tamin'ny ota. Zany ry havana ny tsy mahatsara an'ilay hoe misy fiangonana manko manao an'ity, vo nan'olo tena le olona androany, nandray toriteny le olona androany, ndraindray fofotokany le olona ary mbola eo anoloana eo izy, ary mahatonga n'le olona ny bebaka sy ny ranomaso mandrotsaka ranomaso eo mipilipitra eo ary izy satria natsony le pastera ianareo rehetrarehetra izay vorona ibebaka makanesa ty, izay vonan'olo tena makanesa ty, tonga avy eto anoloana eto. De avy moa le olona tsy manapo satria hoe ibebaka. De iny le olona zany fa nampanarahana vavaka de misy mitomany, le mitomany io metsy ny sasany efa mitomany no ranomaso toka amin'ny mampitomany azy, fa tsy hoe ranomaso pibebana fa ranomaso toka. De grave be zany amin'le fiangonana sasany reny, tonga de eo ny eo le olona tonga de to batisa. Mbola tsy maty tsara akory le fahotana. Zany no mahatonga ny malagasy miteny hoe ny anongotsongonany maty ozy izy mba tsy andevenam-belona. Fa misy fiangonana mandevim-belona, atao mibatisa le olona nefa mbola ny fahotana mbola tsy any eo. Fa zay na tonga ny tenan'Andriamanitra nateraka indray ianareo izy any ampeterany tamin'ny votsy mety loha. De ny tenin'Andriamanitra niterahana atsika de ny tenin'Andriamanitra. Inona ny dikan'izay? Melohany anaovana batisa ny olona io de tokony masahana tsara izy aloha amin'ny tenin'Andriamanitra, mandray fampianarana tsara, miditra ho amin'ny tsara ny herin'ny fanahy masina, de mandeha ny herinandro misy zavatra miova ho aminy, manomboka fatany hoe inona marina ny fahotana, mandeha ny 2 volana manomboka fatany hoe ty mbola misy toetra ratsy mamatotra, mandeha ny 2 volana, mandeha ny 3 volana, manomboka tsapany hoe reto ny efa afaka amiko, niova tanteraka
volana vitsivitsy aty aoriana vao tokony atao batisa le olona, tokony atao batisa. Fa zany no mahatonga le olona manangatra ozy tsika mitsangana amin'ny maty, mitsangana amin'ny maty. Inona le mitsangana amin'ny maty? Androany de androany izy no nibebaka, androany de androany izy nakeo amin'ny altara, androany ihany keo no nanao batisa azy. Tsy fantany akory hoe inona ny tena fibebahana, inona ny fahotana tokony alana. Rapitso izy miverina amin'ny fahotana ihany, rapitso izy miverina amin'ny adalana ihany, fa nataonao batisa fotsiny izy androany, maika fotsiny nanao batisa azy. Tsy maty tsara akory le fahotana. Fa ny olona levona ao anaty batisa de ny olona maty tanteraka fa tsy torana fotsiny. Tsy misy olona mandevona olona torana zany, torana amin'ny fahotana. Ny olona raha mbola torana de mbola velona izy zay, fa ny olona rehefa maty de tena maty izy zay. Ka zany tsy mahatsara an'ireny le hoe eo ny eo. Marina fa ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa de raha fijery an'io tenin'Andriamanitra io tokoa de ohatrany hoe teny eo de natao batisany, fa tsy voasoratra kosa aloha zany, tsy voasoratra kosa teny eo zany, fa ny voasoratra fotsiny de hoe tokony ho 3 arivo ny ray mibebaka de natao batisa, fa tsy voasoratra hoe ny hoe de tena teny eo dia fa misy fitezana ara-panahy, fampianarana tokony ho raisin'ny olona. Zany zavatra tena tokony atao. Ary hita mihitsy ny olona efa maty daholy am'izay ny fahotana, tena vao hita toetra, zana toetra maty rehefa zay vao alevina. Zay ny lazaiko hoe mila toriteny zany de mila fampianarana de mila fanahy masina. De mitsangana am'izay le olona vita batisa, le olona vita batisa iny tsisy fitsangajangana tsony tokony hiaraka aminy, tsisy fampirafesana tsony tokony hiaraka aminy, tsisy rongony tsony tokony hiaraka aminy, tsisy gara sy teny lainga sy teny ratsy tsony tokony hiaraka aminy, tsisy loka tsony miaraka aminy, fa efa mitsangana olona vaovao izy, efa maty tao anatin'ny rano daholo, ary efa nalevina tany ny fahotana rehetra, ny adalana rehetra, ny fitsangajangana efa nalevina tao, efa nalevina tao anaty rano, efa lasany daholo, fa mitsangana le olona miaraka amin'ny fanahy masina, miaraka amin'ny alemi-panahy, vokatry ny fanahy, ny fitiavana, ny fifaliana, faharim-po, fiadanam-po, fahasambarana, fiainana madio, ny ala avy-jejojejona, ny ala daholo daholo ny zavatra nofo sy ny filany nofo rehetrarehetra. Zay le hoe nitsangana tamin'ny maty. Hoy izy eo amin'ny 9 Romanina 9:9. Ary raha niara maty tamin'i Kristy isika de mino fa hiara velona aminy keo. Ary fantatsika rehetra rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy de tsy maty intsony izy, ary tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesany, fa ny amin'ny fahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny fahavelomany kosa de velona ho an'Andriamanitra izy. Ary reo ka ho taka zany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy. Ko aza vela ny ota no anjaka amin'ny tenanareo mety maty, anarahanareo ny filany. Ary aza manolotra ny tenanareo, momba ny tenanareo, eto misy secret anankiray ny 19. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fidininy tsy fahamarinana, fa atoloro ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary momba ny tenanareo ho fiadin'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Inona ny atao rehefa vita batisa ny olona? Mba hatonga an'le fahotana tsy miverina intsony, hatonga an'le fahotana tsy anakery aminao intsony. De io andininy 7:10 hoy izy, ary aza manolotra momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadininy tsy fahamarinana. Aza manolotra ny tenanareo amin'ny ota toyany, ary fa atoloro ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadininy fahamarinana ho an'Andriamanitra. Io no nisan'ny laklery mpiny malala, io no nisan'ny laklery kristianina isany. Inona ny atao mba hatonga antsika tsy ho tafaverina amin'ny fahotana ntsony? Inona ny atao hatonga antsika tsy ho tafaverina intsony amin'ny filana sy amin'ny fahazaran-dratsy? Zavatra anankiray ihany, atoloro ny tenanareo an'Andriamanitra, ary ny momba ny tenanareo ho fiadininy fahamarinana ho an'Andriamanitra. Ny momba ny tenanao, inona ny momba ny tenanao?
atolory an'Andriamanitra ny momba ny tenanao ho fiadian'ny fahamarinana. Ohatra ny fotoana, atolory ny fotoananao, zany momba ny tenanao zany fotoana zany, atolory ny tenanao an'Andriamanitra. Andana manao cellule de prière, ndana mianatra piandro de malasa mpandroka devoly, ndana mianatra choral, atolory ny fotoananao ndana mianatra choral. Ny tenanao atolory ho fiadian'ny fahamarinana ozy izy ny voalazan'ny baiboly. Inona ny momba ny tenanao, ny fotoananao, ndana mandeha mivavaka makany am-piangonana, ndana makany am-piangonana, ndana mifatihanina. Tanao, rehefa atolotra ao an'Andriamanitra ny fotoananao, atolotra ao an'Andriamanitra ny fotoananao, de lasa tsy afaka mikasikasika amin'ny fotoananao ny devoly, lasa tsy afaka mikasikasika amin'ny fotoananao ny devoly. Fa ny mahatonga ny devoly lasa ianao rehefa manana temps libre, fotoana malalaka, tampotampoka eo ianao, lasa manao Facebook de mifanadala amina vehivavy na mifanadala amina lehilahy. Manana fotoana malalaka ianao, tsy ampiasainao an'Andriamanitra le fotoana malalaka, tsy andehananao hivavaka le fotoana malalaka fozy ianao hoe tsy hitako zay atao, tsy manan-katao azy zany fa manam-potoana. Ino angalarin'ny devoly fotoananao? Ozy ny devoly andao mba entina kely mijery baolina kely ianao de makatsy am'le namanao atsy, ndao mba hokany amin'ny balle kely makatsy amin'ny bara, fa mba manam-potoana kely fa fety ny andro fa ndao makatsy amin'ny bara. Hitanao, raha vao tsy atolotra ho an'Andriamanitra ny momba ny tenanao de angalarin'ny devoly, de le fotoananao libre iny lasa ozy ny devoly andao mba manao rami kely indray reo fa tsy maninona fa aiza moa minana fa pino ane anao fa mba tsy de hoe manao rami isan'andro, tsy de miloka isan'andro fa mba manao kely aloha androany. Angalarin'ny devoly fotoananao satria tsy natolotra ho an'Andriamanitra. Inona ny momba ny tenanao? Ny momba ny tenanao ohatra ny fitafy, ny fiteny, ny toeny alokon'ny vavanao. Atolory an'Andriamanitra fa momba ny tenanao zany teny alokon'ny vava, ny vavanao momba ny tenanao. Nda ny toroy teny, nda ny toroy filazantsara, nda ny joroy vavolombelona ny vavanao. Fa raha vao tsy atolotra ho an'Andriamanitra io de ozy ny devoly, ndana ny paolona, any paoly de lasa manopa olona ianao, lasa miteny ratsy olona ianao, lasa masika aman'olona ianao. Zany mihitsy tompoko ny fomba andresena ny fahotana. Raha tsy tiany devoly io moto anao io hoentina piaraka de andany eto anaovana ny asan'Andriamanitra. Zany lalanany. Raha vao ohatra manana moto ianao ka ozy izy ianao hoe ity moto ako ty libre fotsiny eo de mipera-potsiny eo de ho indramin'ny devoly io ary anaovan'ny devoly zavakafy io. Fa ny raha manana moto ianao ndany eto anim-pona an'Andriamanitra. Manana telefôny ianao momba ny tenanao ny telefôny. Raha vao tsy entinao anim-pona ny tompo ty telefôny ty de ho ampiasain'ny devoly io ikotinao vehivavy na anadalanao lehilahy. Zany le momba ny tena, manamboly ianao na ivoly io ampiasainao an'ny tompo ka entinao anaovana ny asan'Andriamanitra ho fiadian'ny fahamarinana ny volanao. Fa raha vao tsy entinao io ampiasainao an'Andriamanitra de indramin'ny devoly io anaovana zavakafa amin'ny volanao. Zany le fampiasana an'le hoe, zany le hoe fomba fiadiana amin'ny fahotana. Inona ny momba ny tenanao izay anananao rehetra momba ny tenanao, andana ento hanimpona ny tompo anaovana zay mahafaly an'Andriamanitra, ento anatanterana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha momba ny tenanao tsy entinao anaovana ny asan'ny tompo de ho angalarin'ny devoly io ary anaovan'ny devoly zavakafa. Zany tompoko le fahamarinana. Zay le tenin'Andriamanitra any Galatianina toko 5 manao hoe nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ary mifanohatra izy roa. Nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo. Inona ny dikan'izay? Raha vao miakatra ny ara-panahinao ohatra ny balance io, balance fandanjana. Raha vao miakatra ny ara-panahinao de tsy maintsy midina ny ara-nofo. Fa raha vao miakatra ny nofonao de tsy maintsy midina ny ara-panahy. Zay foana ny lalanany. Zay ny lalanany. Ka raha vao
miazakazaka ianao zany any amin'ny ara-panahy momba ny tenanao rehetra ny fotoananao laninao amin'ny ara-panahy ny volanao laninany amin'ny ara-panahy ny vavanao entinao hitoriana filazany tsara ny fanananao entina nimponan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra anananao ny fotoananao ny fisainanao de reraka ho azy le nofo tsy manan-kery ho azy le nofo resy atao ambany ata resy satria miakatra le ara-panahy fa raha zany mahatonga ny mpivavaka resy ny fahotana foana na de efa vita batisary potiky ny fahotana foana na de efa nanolo tena ao an'Andriamanitra ary satria maninona le momba ny tenany tsy entina nimponan'Andriamanitra fa apetraka fotsiny ao manam-potoana fa apetraka fotsiny ao manam-bola apetraka fotsiny ao manana tsakefa fa apetraka fotsiny ao manana ino izy ty manam-bava fa apetraka fotsiny ao manana télé manana téléphone manana tomobile manana moto le momba ny tenany apetraka fotsiny ao indramy devoly anaovany devoly fahotana de raha vao miakatra ny ara-nofonao de tsy maintsy mipotika ny ara-panahinao midina ny ara-panahinao zany ny lalànany ary zany na tonga baiboly ny teny eto Romanina toko 5:17 ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fedininy tsy fahamarinana fatoloro ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona ary ny momba ny tenanareo ho fiadininy fahamarinana ho an'Andriamanitra zany ry havana ny fomba andresena fahotana li zany tsy any amin'le hoe aza mijangajanga fotsiny na aza mangalatra fotsiny fa izao ndana manompo an'Andriamanitra ny tenanao de raha vao manompo ny tompo ianao de tsy tafalatsaka ho azy amin'ny fijangajangana fa ny erreur abiana kristianina sy ny mpino am'izao fotoana izao ny fahadosoantsika de zao lahady any amakany am-piangonana adiny roa kely amakany am-piangonana ora lasianabavy 24 heures isan'andro no men'Andriamanitra atsika fois 7 zany 24 heures fois 7 jours côte io zany fa any amin'ny 168 heures 104 heures zany adiny roa isan'andro isan-kerinandro ve mba hanimponao ny tompo adiny roa isan-kerinandro nefa 200 sy 200 ora isan-kerinandro ohatra men'Andriamanitra anao safiry zany fa any amin'ny 168 heures zany nga mafijeriko an'izany de adiny roa monjy nentinao hanimponany tompo adiny ray sasany fidirana voalohany alady normal be no raha tsy maresy fahotana satria ny ambony fotoananao rehetra ny ambony fotoananao rehetra zany de makaiza daholy lany eo anatin'ny Facebook lany andro amin'ny etra lany andro am're de normal ianao raha tafalatsaka be ao anaty fahotana de hoy ianao manao hoe pasteur mba efa miady amin'ny fahotana ihany fa tsy resiko mihitsy le fahotana le fahazarandratrotro tsy resiko mihitsy riavana io tsy mila resena fa atoloro fotsiny fotoananao ndana mandany fotoana marobe any am-piangonana mivavaka mandany lasantsy makany am-piangonana andana mianatra mpiandry mianatra choral ndana mitoroteny ndana mijoro vavolombelona apekary ny fotoana apekary zay anananao de resy ho azy io fahotana io lasa tsy manam-potoana anotana ho azy ianao tsy manam-potoana hanotana ohatra anazy zao tsy hitako mihitsy reo hoe aiza ny fotoana afahako manota tsy manam-potoana anotana efa engagé efa occupé efa fieno fotoanako rehetrarehetra animpoko ny tompo ka na te hisotro labe raha na te hisotro toka na te hinana tsakitsaky na te hijangajanga tsy manam-potoana anaovana an'izany satria ny fotoanako ny momba ny tenako efa n'Andriamanitra fa ny mahatonga anao mbola lavo amin'ny fijangajangana lavo amin'ny fahotana lavo amin'ny adalana misy zavatra tokony ho atolotra ho an'Andriamanitra fa tsy atolotra ho azy inona ny momba ny tenanao atolory an'Andriamanitra zay rehetra mombanao hoy hoe atolory an'Andriamanitra zay rehetra mombanao de ilamina zavatra rehetrarehetra hotahiny tompony atsika zany na tonga baiboly amara-paranako azy eto amin'ity Romanina toko 5 ity zay no natonga azy ny teny am'izay ny 7:12 hoe fa ny ota tsy anakery aminareo fa tsy mba mbany lalàna ianareo fa mba fahasoavana zay rehefa mba fahasoavana am'izay ianao de tsy manakery ho azy le ota io mako zany hoe le io toroteny io fampianareo zany de ady hevitra be
diso fandraytsika amin'ny tenin'Andriamanitra ilay hoe fa niota tsy anakery aminareo fa tsy mba mbany lalàna ireo fa mba fahasoavana ny fandraisantsika an'io de le lalàna didy folo lalàna mosesy tsy mihina-kisoa tsy de ozy tika nareo ambany lalàna nareo mitandrina sabata nareo tsy mihina-kisoa ambany lalàna tsy resaka zany io fa resaka fahotana fa ny ota tsy anakery aminareo satria ambany tsy mba ambany lalàna refa mba fahasoavana ina le mba fahasoavana laninao fotoananao anomponan'ny tompo laninao fotoana hiderana an'Andriamanitra raha ohatra ianao ka lany andro mideran'Andriamanitra mihainy fiderana foana ohatrano mihainy fiderana fa tsy mihainy vaovao politika tsy mihaino hirahira n'izao tontolo zao tsy mihaino resaka kidaladalany amina radio afana fa laninao amin'ny fiderana mihaino radio anao fiderana mijery télé anao fiderana normal lenao tsy ambany lalàna satria tsy anakery aminao tsony ny fahotana fa inona mahatonga le fahotana mbola manakery aminao vaovao politika ny enonako aiza anao tsy akahala-panao politika satria mbola lany andro mihaino vaovao politika de lasa makahala mpitondra fanjakana ianao makahala mpanohatra ny Facebook nao tsy mba Facebook resaka fampaherezana fa zao kiresadresaka adaladala amin'ny Facebook rehetrarehetra ao nijerenao de iny ny commentenao micommente an'iny anao ka aiza moa ianao tsy voafatotry ny fahotana satria ny fotoananao mbola engagé ao anatina Facebook zao tontolo zao fisaina zao tontolo zao de iny ny tafiditra fahotana de iny anao manompa olona ao anaty Facebook ao anaty commentaire manompa olona manozona olona miteny ratsy olona mitsikera fiainan'olona fa manomboka zao ange atoloro ny Facebook nao an'Andriamanitra hira fiderana inona ao anaty Facebook toroteny inona ao anaty Facebook fa ho hitanao tsy tafiditra ho azy tsony ny fahotana ary tsy anakery aminao tsony ny fahotana zay io tenin'Andriamanitra io ny ota tsy manakery aminareo satria mba fahasoavana ohatra anazy zao de tsy mbo mijery zava-poana ao anaty Facebook zany ny télé akony a de télé évangélique ty foana amity TV tsisy fahotana tafiditra zany mihitsy amiko za tsy mijery vaovao politika any zay ifanaraha-mpanao politika any aloha izy ifanompo any aloha izy ifampiteny ratsy any aloha izy anao zay adalany any ny a jesosy any ny a fiderana ihany za tsy maha izy akirahiranyzao tontolo zao any za eo mba fahasoavana de jere tsy manakery amiko kory ny fahotana tsisy fahotana manakery amiko tsy miady amin'ny fahotana zany satria ny fotoanako rehetrarehetra ny zavatra jeren'ny masoko ny zavatra enon'ny sofoko ny hirahira eo ambavako ny resaka ataoko ny momba ny tenako efa an'Andriamanitra daholy de reso azy ny fahotana tsy ambadika asa raha azonareo zany ny namako rehetrarehetra ny akamaroan'ny namako vavaka daholy pino ny olona miresaka amiko pino de mandeha mazava be zany tsy manakery amiko ny fahotana za tsy manam-potoana andehanana any amin'ny bara za any am-piangonana ka zay le fomba andresena an'le fahotana raha lasena bavy ampitomboy ny fanolora-tena ampitomboy ny ara-panahy ampitomboy ny fotoana enona toroteny ny fotoana angatahana fany masina ampitomboy ny fandanim-bola makany am-piangonana de reso azy ny fahotana rehetra fa ny hitanao ny mahatonga anao mbola miady amin'ny fijangajangana io mandany volany amin'ny lamody ianao mandany volany amin'ny fijejojejo mandany volany amin'ny fijejojejo de lasa miady amin'ny fakapana miady amin'ny fijangajangana ny fitafinao rehetrarehetra mbola lamody n'izao tontolo zao de ozy ianao tena miady a pastera ny zanako pastera maditra mijangajanga ny zanako normal ny zanako raha mijangajanga normal ny zanako raha mijangajanga satria nahoana ianao ihany mividy pataloha mifinjifinjo ho azy ianao ihany mividy mini-jipo ho azy ianao ihany mividy an'ireny fitafiana tsy montin'ireny ho azy ianao ihany ny télé jerenareo menakavy ao an-trano télé an'izao tontolo zao lamody n'izao tontolo zao de normal ny zanako raha mibolila maditra ny zanako pastera fa atoloro nge ny télé anareo an'Andriamanitra atoloro ny telefôna anareo na atoloro ny fiainanao an'Andriamanitra ny volanao aza vidianana reny lamody ratsy reny tsony izy de ho hitanao fa isy fahamasinana ho azy ny fiainanareo menakavy
andeha famasinana ho azy atoloro ny momba ny tenanareo fa ny mpivavaka am'izao fotoanzao mako mpivavaka sadasada makany am-piangonana fotsiny adiny roa isan-kerinandro fa ny alatsinaigny manana ny vie privé ako manana ny fiainako tiako atao tsisy idiran'Andriamanitra amin'ny tanatako sy ny alarbiako mihitsy non rehefa nanolo tena ho an'Andriamanitra tsika de tsy lahady adiny roa fidirana voalohana fidirana faharoa fotsiny isan'andro am'izay ianao nanolo tena ho an' Jesosy latsinaigny talata larobia lakamisy zoma sabotsy lahady isan'andro ny fiainanao ho an'Andriamanitra ary tsy tompony safidinao tsony ianao fa ny problème tsika rehefa misy problème maviasatra tonga mpitakitsosy tonga ny aretina indray vao mitodika kely amin'Andriamanitra efa anao Jesosy efa anao tompo rehefa misy olana tena hoe misy olana tampoka any amin'ny tribunal ny indray vao mitodika amin'Andriamanitra rehefa le misy zavatra mavesabesatra zay vao miantso an'Andriamanitra fa le fanolora tena tsy ao fa ny hoe nanolo tena tompoko de tena nanolo tena mihitsy ary isan'andro fa tsy alady fotsiny tsy sabata fotsiny ny fotoana ny momba ny tenanao natolotra ho an'ny tompo de tsy manan-kery ho azy ny devoly tsy azo ny devoly rombahana zany ianao tsy azo ny devoly engagena zany ianao tsy azo ny devoly tazomy zany ianao amen ho tahin'ny tompony atsika minao fa mazava aminao zany fampianarana zany le hoe eo ambany fahasoavana fa tsy eo ambany lalàna fa tsy le fiveratsika sabata sy kosoty io ihany ny fatatsika fa raha ny baiboly raha vao miresaka hoe tsy ambany lalàna ianareo fa mba fahasoavana de resaka fahotana ny ota tsy manan-kery aminareo tsy anakery aminao tsony ny fahotana satria ianao mba fahasoavana efa nanamasy tena ianao de tsisy fahotana mikitikitiana anao tsony fa ny fandraisan'ny kristianina sasany an'io tena diso tanteraka tonga de sabata sokosony ao an-tsainy tsisy resaka diran'io ritory-teny amin'ny sabata sokoso zany resaka fahotana tsy manan-kery aminareo ny ota satria nareo fa nanamasy tena fa efa mba fahasoavana nareo de zany izy anazavaiko aminareo zany ny fanazavana azy ny tompony hitantsika nda hivavaka tsika isorany tompo enganety zao sy fampianarana zany mba voarainy saina sy ny fonay ka tonga anay tsy ho diso fandray ka alala tsara ny hoe inona ny atao inona ny tsy tokony atao inona ny fahamasinana inona ny sitraponao taio tompo zany fampianarana zany taio tompo zany toroteny zany idonany amin'ny fonay ka tonga ny saina hiratra meo anay ny fanahy masinao satria tsy afaka hiala amin'ny fahotany zany zay tompo tsy misy ny fanahy masinao fa ny fanahy masinao no anafaka anay amin'ny zavatra rehetra ny fanahy masinao no analanay ao anatin'ireo fahazarany ratsy ary ny fanahy masinao no mameanay fiaina mbaovao satria efa nateraky ny rano sy ny fanahy izay de ny fanahy masinao ny manovanay mankasitraka Jesosy ho tainao ny zany fampianarana zany amen mametraka mandram-peona mandram-pitafa ho aby manaraka indray vera matopoka vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiky anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana eo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandeha tantety tsy mba asy